Salamadolio androanitsika dia ndao indray raha hiresaka ny tontolon'ny zavakanto iaraha mahita sy iaraha mahalala moa amin'izao fotoana izao fa i Arnaah dia isan'ny mpanakanto andriambavilanitra izay tena malaza indrindra manerana ny nosy amin'izao fiverenany ny hiran'izao tontolo izao ka manoloana an'izay lazany izay tsy mitsahatra miakatra isan'andro zay dia maro sahady ireo olona izay tsy matatody Tehisopatra an'izany lazany Arnaah izany ka lasa manaparitaka anirony karazana afisy izay efa lany daty no mody ovain'izy ireo ho afisy vaovao amin'ny toerana izay efa nalehan'ny Arnaah hatramin'izay fony izy mbola niaraka tamin'ny BGMG ka ny fanazavana mahakasika an'izay no noentiny manajerany tao amin'ny pejiny tao tamin'ity herinandro ity. Ka izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amintsika tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Miavaka tena miavaka tokoa raha ny mpanakanto Arnaah raha ampitahina amin'ireo samy mpanakanto raha eto amintsika Madagasikara satria ny amin'ny maha-mpanakanto azy dia voafehiny tanteraka sady mahay mihira no mahay mandihy mbola ao ihany koa ny hatsarambika sy hatsarantarehy izay hita amin'ny avokoa ka noho ny fananany an'izay rehetra izay no mahatonga anireo mpankafy azy izay tsy mitsahatra mitombo isan'andro vaky izao. Efa hatramin'ny ela moa izany mpanakanto Arnaah izany dia efa maro ny mpankafy azy fa rehefa nijanona tsy nihiran'izao tontolo izao izy dia somary sadekatra ihany ireo mpankafy azy satria tena nahatsapa fa banga an'izany Arnaah izany ireo rehetra mpankafy an'izany mpanakanto Arnaah izany. Fa raha vantany vao naheno fa niverina ny hiran'izao tontolo izao amin'izay Arnaah amin'izao ankehitriny izao dia iny fa tonga daholo indray ireo mpankafy an'izany mpanakanto Arnaah izany amin'izao fotoana izao ary hita fa tena niakatra na fanadiana fana tokoa nilazan'izany mpanakanto Arnaah izany amin'izao ankehitriny izao. Miavaka tena miavaka raha izany mpanakanto Arnaah izany raha eto amintsika Madagasikara hatramin'ny niverenany niakatsehatra amin'ny hirany vaovao itiavan'ny mpankafy azy dia ifandrombahany mpikarakara lanonana mihitsiny ny famandrihana ny toerana mba hakana an'izany mpanakanto Arnaah izany amin'izao ankehitriny izao. Ka noho izay rehetra izay dia lasa miteraka fialonana ho an'ny hafa anefa izay fahombiazan'ny mpanakanto Arnaah eo amin'ny sehatry ny kanto izany ka mahatonga ny sasany izay voatery manao compte fako sy mampamoaka ary manaparitaka afisy diso sy lany daty etsiroa izay efa nampiasain'ny mpamokatra Arnaah tamin'ny taona 2024 tany hoany ka hoentin'izy ireo milaza ny fiarahany amin'ny mpanakanto hafa hanao Tour de France hono. Manoloana izay dia nilaza izy ireo fa diso tanteraka ny afisy izay aparitaka etsiroa raha ny araky ny fanazavana izay nataon'ny mpandrindra na manajera any Arnaah tamin'ny mpanao gazety hatrany. Efa mipetraka ny programan'ny mpanakanto Arnaah raha araky ny fanazavana izay nomeny manajerany hatrany amin'ny faran'ny taona manafana ny aliny 1 Desambra Saint Sylvestre ao Antananarivo ny mpanakanto Arnaah ary any amin'ny volana Febroary 2024 izy mandray anjara amin'ny Paris in Love izany hoe Saint Valentin any Paris France. Hira vaovao na nouveauté maromaro no efa natolotry Arnaah ho an'ny mpankafy azy tamin'ity taona 2024 ity izay niverenany niakatsehatra izao tahaka ny mavanty tiangoty dia anisan'ny hira vaovao izay navoaka ny mpanakanto Arnaah ary anisan'ny misongadina ankehitriny ary tsy miala amin'ny hainao manjery misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ireo hira izay vonavoakany Arnaah tamin'ity taona ity. Midika izany fa tena amin'ny heriny vaovao ary izay moa ilay antsony tanora amin'ny fomba fiteny hoe retour en force tanteraka izany mpanakanto Arnaah izany amin'izao fotoana izao satria tsy vitany efa tena feno tanteraka ny programany izany mpanakanto Arnaah izany
amin'ireo seho sy lanonana izay karakarain'ireo mpikarakara lanonana amin'izao ankehitriny izao a dia mbola tsy afaka ambavan'ny tanora mihitsiny ireo hira vaovao izay vonavoakany izany mpanakanto Arnaah izany a tamin'ity taona ity. Izany dia proof manambara mazava tsara fa tena niverina amin'ny heriny vaovao izany mpanakanto Arnaah izany a amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitsy amin'ireo mpanakanto izay samy andriambavilanitra tahaka Arnaah no talanjona sy gaga Sahady manoloana an'izao fiverenany Arnaah eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny zavakanto amin'izay hoe fiverenany amin'ny hiran'izao tontolo izao izany a amin'izao ankehitriny izao, satria mitombo isan'andro manalina ny mpanaraka azy na ao amin'ny page zany a na ao amin'ny Chaine na ny ao amin'ny YouTube ao dia midika izany fa tena mihamaro ny mpankafy an'izany mpanakanto Arnaah izany a ary ny tanora no tena isany mankafy tanteraka an'izany hira izay avoakany mpanakanto Arnaah izany. Na zatovolahy izany na zatovovavy a dia isany mpankafy an'izay Arnaah izay avokoa, indrindra fa ireo zatovo lehilahy amin'izao fotoana izao a dia tena mankafy an'izany hirany mpanakanto Arnaah izany satria vantany vao mahita an'izany Arnaah izany a ao anaty klipy dia hita fa mampilendalenda no sady mampitehijery klipy mihitsy a mahita an'izany amanjany izany andriambavilanitra Arnaah izany a tena manja izany raha vehivavy a tsy vitany manja fa tena mbola mahay misarima, tena mampilendalenda mihitsy ny raha mijery an'izany mpanakanto Arnaah izany. Ka ao anatin'izay indrindra no mahatonga ny be sy ny maro mametram-panontaniana amin'izao fotoana izao, sy raha mba ahoana tonton Big MJ an'izay a mahita an'izao andriambavilanitra izay vady andefomandry ny teoloha ity amin'izao fiverenany amin'ny lazany izao a nefa hita fa tena mbola tsy rodana mihitsy raha ny entana no jerena satria tena mbola en bon état raha mijery an'izany Arnaah izany a sy ny hamanjany amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy amin'ny zatovolahy no tena mitsiriritsy fatratra an'izany Arnaah izany a raha vantany vao mahita an'izany mpanakanto Arnaah izany. Ao ihany koa ireo izay manofinofy fatratra ny mba hiaona amin'izany mpanakanto Arnaah izany a satria tena manja raha izany vehivavy izany. Dia hoy izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY hoe raha mba fanena an'izany mpanakanto Arnaah izany angambany dia na zisy tafiarabana ny fandray tanana kely fotsiny angamba mety tsy sasan-tanana mihitsy ao anatin'ny herinandro satria mbola te haheno an'izany hanitra izay hoentiny izany mpanakanto Arnaah izay foana, indrindra fa raha nomeny izany mpanakanto Arnaah izany bizo angambany a mety tsy safo mihitsy ao anatin'ny herintaona. Izay avy ety WATAWATA GASY raha vantany vao mahita an'izany hamanjany mpanakanto Arnaah izay, izany ka tena hamanjandra vehivavy a. Izay moa tomboky lasy tomboky vavy ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity, ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tao WATAWATA GASY. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.